Ny Feon-Gazetyntsika androany dia iny Trump mihitsy ny anomboantsika azy. Nresaka an'iny daholo ny gazety rehetra tany Frantsa tany tamin'ity androany ity a, Libération, Figaro, be izy rehetrarehetra. Tena antony iny a, vao tamin'ny 28 mars nanao soni taratasy a, i Barack Obama mikasika ny engagement ny amin'ny États-Unis zany amin'ny resaka fiakaran'ny maripana eto ambonin'ny tany. Dia zao ny tsipahingarainy sady le izy. Zay mahatrampy azy. Tena ny trompeny. Fa taorianan'iny ny teny daholo ny rehetrarehetra nanomboka tany amin'ny communauté internationale, ny vondrona européenne, ny sinoa, ny teny hatramin'ny papa raha ny teny. Tsy ny teny izy hoe ry zanako fa nameny an'ny Donald Trump ny encyclique-ny soratany tamin'ny 2015 tsy haiko zany hoe inona ny tena tiany atongavana tamin'le izy hoe mety hoe ahatonga sainan'ny Trump fera mamaky ny encyclique amin'ny papa sa ohatrany ahoana. Fa zany hoe izy kosa angetsy nanao kobakabaka fa nitanterahany daholo Tanterahany zavatra niteneny tamin'ny fampelezan-kevitra. Fa ankoatran'ny États-Unis zany zao dia roa firenena anankiroa hafa no nitsipaka tanteraka an'iny hoe tsy hanaraka an'iny fifanarahana accord Paris izy ny pahay azy. Dia Nicaragua ny anankiray dia Syrie ny anankiray. Zay le firenena anankiroa. Fa tamaina mafy ny azon'ny Trump avy any amin'ny communauté internationale maromaro. Taorianan'iny. Zay mahatonga anatra ny ala ve mivolomaso. Manao épilation le izy. Fa ankoatran'ny Donald dia io koa mba manao ny ataony koa Ivanka. Ohatra. Mampiaya zay no lazan'ny gazety azy ny fifandraisan'ny Ivanka Trump sy ny talehan'ny Banque mondiale. Izy moa ty anarany Jim Yong Kim zay no anarany satria dia ny ekendrangaha io ny fanomezana vola 1 milliard ou 1 milliard $2 anohanana ny tetikasa ataon'ny Ivanka amin'ny resaka fampivoarana ny zon'ny vehivavy. Raha tsy haivina fa misy ifandraisany amin'ny Obama foana le resaka eto hoe i Obama nanendry ny Jim Yong Kim teo amin'ny toerany. Dia Jim Yong Kim angambany tsy fantatra zay rozongozona angambany. Dia lasa izy tositosy tary amin'ny Ivanka. Io Ivanka io. Io zany io le nazo le $1 milliard io. Aiko sa. Ankoatran'izay zomany andro magnifika. Efa som'izay fa tena tsy miainga mihitsy le fandaharana. Resa baolina. Mbappé rehefa avy nikôtikôty amin'ny Mbappé ny Real, nikôtikôty amin'ny Mbappé ny Manchester dia izy manaraka zay mahay. Mbappé amin'izay angamba. Mbappé amin'izay ve Arsenal amin'ny vidiny 100 millions d'euros. Mafy. Vola be zany. Vola be. Dia andro malaza rapitso finale Ligue des Champions rapitso Juventus sy Real. Rapitso? Juventus. Mitsika fotoana mieritreritra izy fa izy vao mamaly Real de Madrid. Ay moa rapitso kay mbola misy fandaharana kay. Ka ny anao miankina amin'ny lokon'le maillot ihany totra ny Juventus. Dia zay Feon-Gazety rapitso ndray tsika tondra zavatra hafa indray.